Nilaza Andriamatoa Rossy tamin'izany fotoana izany fa tsy Andriamatoa filoha mihitsy no halanay hoy izy fa ireo manodidina azy no manimba azy ka izay no mahatonga azy lasa ho alam-bahoaka tahaka an'izao misy amin'izao fotoana izao araky ny voalazany tamin'izay fotoana izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika riditra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dindro ny milaiky ny vidéo antsika ary tsy rovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampidela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araky n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanehoan-kevitry ny Andriamatoa Rossy no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndao resantsika ireto tsara ho fantatra ao anatin'izany rehetra izany. Raha ny fantatsika tany Ambiandohana Andriamatoa Rossy dia isany mba niara-dia sy niara-dalàna ihany tamin'ny TGV sy Andriamatoa Andrajoelina tamin'izany fotoana izany ary isany mpanohana mafatrapo ihany koa mo Rossy tamin'izany androny ary isany izay efa tratrany rony exil politika reny mo i Rossy tamin'ny reny fotoanany roa sy roa arivo izay nampiongana any Andriamatoa Didier Ratsiraka tamin'izany fotoana izany satria Rossy dia isany mpanakanto tena ankaiky any Andriamatoa Didier Ratsiraka tamin'izany fotoana androny. Nefa na dia teo aza izany rehetra izany dia tsy nasakana any fitiavan-tanindrazany Andriamatoa Rossy fa rehefa niala teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Marc Ravalomanana dia niverina nody tanindrazana izy ary iny norotsako vidina solombavam-bahoaka iny rehefa aveo vokatra zay dia lany soamantsara mo izy tao amboribory tany faefatra tao Antananarivo renivohitra tao ary nitondra tao anatin'izay feptom-piasany zay amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy tamin'izany fotoana izany. Nanomboka teo anefa dia nisy ny fifandirana kely tamin'ny Andriamatoa Rossy sy ireo manodidina ny fitondrany Andriamatoa Andrajoelina. Tsy ho antsika manokana amin'izany ny fifandirana izay nisy teo aminy sy ilalatina Rakotondrazafy izay tena ny baribary ary hitany rehetra tao an-taporozatserasera mo izay fifandirana izay nisy teo aminy zay. Tena tsy faly tamin'ny Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy Andriamatoa Rossy tamin'izany fotoana izany ary nambarany mazava tsara tamin'izany fotoana izany fa tsy Andriamatoa Andrajoelina mihitsy no halako izy fa ireo manodidina azy izay tena manimba azy sy manao aintso zavatra amin'ny tsy fampandenan-draharaha no tena halako hoy Andriamatoa Rossy tamin'izany fotoana izany. Ary nolazainy tao anatin'izany ihany koa ny tsy fitiavan'ny toetra izay ataondry fidy TMS izay isany tena lazainy hoe manakorontana mo tao anatin'ny izany rehetra izany. Manao antso foana izy matetika ary maneho hevitra foana izy tao anatin'ny pejiny tao na misy miaino na tsisy miaino izay rehetra voalazany zay fa ny azy dia asesiny foana izay fanehoan-keviny zay manoloana ny fitondrana izay noentiny Andriamatoa Andrajoelina sy ireo rehetra niara-dia taminy tao anatin'izany rehetra izany. Maro mo ireo izay manome tsiny any Rossy tamin'izany fotoana izany ary maro ireo izay manadroady sy manambany azy fa ny azy sy matoy izy manao an'izay fanehoan-keviny zay dia noho ny fitiavan-tanindrazana sy noho ny fitiavana mba hamoha ny vahoaka rehetra mba hijery ny tena zava-misy marina tao anatiny izay rehetra izay. Amin'izao anefa dia tsapa sy hita fa tena ny fohany vahoaka ary Andriamatoa Rossy dia isany niarany tolona sy niarany salahy tamin'ireo tanora marobe izay nivodrana tao anatin'izay génération Z zay ary isany nitarika anireo mpanakanto maro izay samy naneho ny heviny tao anatin'izao tolona izay niarahany vahoaka malagasy rehetra izao ihany koa Andriamatoa Rossy tao anatin'izao hetsy-bahoaka izay niafara amin'ny fanonganam-panjakana amin'izao ankehitriny izao. Nambarany tao anatin'izany fa ny mpanakanto rehetra manerana ny nosy dia miara-misalahy amin'ny tolona izay iarahana amin'ny vahoaka rehetra satria ny maharary ny vahoaka dia maharary anireo mpanakanto ireo fa tsy sanatria akory ny mpanakanto izay hialokaloka sy hanohana ny fitondrana fotsiny no atao fa rehefa maharary ny vahoaka kosa dia maharary ny rehetra ary rehefa tsy mety dia tsy mety fa tsy misy an'izany hoe rehefa tsy mety dia takotakomana mody atao hoe mety satria maro amin'ireo mpanakanto izay tena hita fa misy lelaka mafy nandritra iny fitondrany Andriamatoa Andrajoelina iny. Ary maro mo ireo izay mpanakanto izay tena ankaiky ny fitondrana no sady nahita ranondranony sy nahazo tombotsoa betsaka tao anatin'izay fitondranana izay noentiny Andriamatoa Andrajoeliny tao anatin'ny fotoana maro izay.
maro ireo zay tena nahazo vola be indrindra fa nandritra ireny fampielezan-kevitra sy ny hetsika maro isan-karazany izay karakarainy fitondram-panjakana tao anatin'izay fitondrana izay raha tsy hilaza isika afa-tsy ireny baly manjofo isan-karazany ireny izay tena hita fa tao anatiny ambiasy tanteraka ny vahoaka izay niaraka tamin'ireo mpanakanto maro be izay noentiny fitondrana tamin'izany fotoana izany na hanao fitokanana fotodrafitrasa vita izany na hanao fampielezan-kevitra izany dia misy foana izay hoe baly manjofo izay iarahana amin'ny andriamatoa Andry Rajoelina sy ny gouvernemanta rehetra miaraka aminy ary ihany koa ireo mpanakanto izay tena ankaiky azy izay voafantina manokana ao anatin'ireo mpanakanto kalaza ao Madagasikara ao mo izay mpanakanto rehetra izay ankaiky azy izay fa andriamatoa Rossy kosa dia tsy miombon-kevitra tao anatin'izany rehetra izany ary ny tenany dia tsy dia nandray anjara loatra tao anatin'izay hoe hetsika mpanakanto fanohanana ny fitondram-panjakana na ihany koa hetsika mpanakanto tao anatin'izay fampielezan-kevitra izay nataony kandida tamin'iny fifidianana farany teo iny fa ny azy dia ny fanoherana ny tsirariny ary ny fiadina amin'izay fangejana sy herisetra ary ihany koa didy jadona izay nahazo ny voaka malagasy tao anatin'izay fotoana lava be izay fa ny fanontaniana mipetraka matetika dia ny hoe inona izany no antony mahatonga an'ireo mpitondra fanjakana izay nilatsaka hatramin'izay rehefa mahazo mandat faharoa dia lasa miafara amin'izay herim-pamoretana didy jadona tsy mahazo miteny tsony ny voaka rehetra izay miteny dia samborina sy gadraina ary izay rehetra tsy mitovy firehana ara-politika dia gadraina sy potehana fa inona loatra no mahatonga an'ireo kandida izay hita tao anatin'izay rehetra izay no manao an'izay toetra izay sa ve mafy loatra ilay fahefana eo am-pialantanana ka lasa mihevitra ny tenan'izy ireo ho andriamanitra kely mihitsiny ao anatin'izay fotoam-piasan'izy ireo zay sa inona no antony mahatonga an'ireo rehetra izay nirotsaka hovidiana ka lany amanda faharoa no lasa manana toetra tahaka an'izany hany ka lasa maniratsira sy manambany ny vahoaka ny farany ary lasa tsy manome hajany intsony ny vahoaka ao anatin'izany rehetra izany na dia miezaka miteny aza ny vahoaka dia toa tsy henona fotsiny fa ohatrany hoe tsy maheno ninina izany ireo mpitondra eo anatrehany izay maharary ny vahoaka izay fa ny azy ireo dia izay maharary azy ireo ihany sy izay tombotsoan'izy ireo ihany no matymatesan'izy ireo ao anatin'izany rehetra izany ka izay no nahatonga any andriamatoa Rossy nilaza tamin'izay fotoana izay hoe tsy ireo mpitondra no halako fa ireo manodidina azy ireo izay tsy mampandeha raharaha no tena tsy mety amiko araky ny voalazany hatrany tao anatin'izany rehetra izany ka raha toa ka teo timbahoaka izany ireo mpitondra manarakeo dia mba mahaiza mihaino ary mba mahaiza manavaka ny laram-pahamehana sy ny rendrarendra izay no masaka azona Rossy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia ambarary soa